NG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Ni Vaovao. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manolotra anao Ni Vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy androany nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny harem-bakoky ny hainao manjery ny vato fototry ny avoria mozeany vakoky ny hainao manjery tokony hompanabetsaka amin'ny fanabeazana vahoaka ny fampiasana ny fitaovan-tserasera raha ny namafisy ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny lanonana androany. Amin'ny alalan'ny fifandraisan'ny fitsarana malagasy sy ny fitsarana any ivelany no ahafana mamoaka didy fampisamborana ho an'ireo voaheloka ka tokony ampidirina ponja saingy tafatsoaka any ivelan'i Madagasikara mety afara amin'ny fahalan'ny sazy kosa ny tsy fandraisana fepetra. Tsy nohajain'ny tompon'ny trano ny fampiatoana ny fanorenana tsy ara-dalàna izay nahafatesan'olona tetsy Anosizato Atsinanana araka ny hita nandritra ny fidinana ifotony tanterain'ny ministeran'ny fanajarenany tany sy ny fananantany teny an-toerana androany. Mety hiroso amin'ny fanankatonana tanteraka ity toerana ity araka izany ireo tompon'andraikitra. Mivoaka ny hariva teo ny lisitra ireo mpilalao andrafitra ny Barea Madagasikara amin'ny fionana amin'ny Benin sy Tanzania izay tafiditra ao anatin'ny fifanitsanana amin'ny Mondial 2022. Nisy mpilalao vaovao 4 anatin'izany. Ary farany niditra tamin'ny andro fahatelon'ny fitokonana androany ireo mponina tao Khartoum any Soudan manohitra ny fanonganam-panjakana ao tanterahany tafika tany an-toerana ny alatsinainy lasa teo. Indrindra avy hatrany. Klasy topoko vavy faly miarabantsika rehetra indray tonga soa atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana ny fampahalalam-baovao tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy androany nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny harenam-bakoky ny hainao manjery ny vato fototry ny avoria mozeany vakoky ny hainao manjery tokony hompanabetsaka amin'ny fanabeazana ny vahoaka ny fampiasana ny fitaovan-tserasera raha ny namafisy ny filohan'ny Repoblika androany Andry Rajoelina nandritra ny fanotrena ny lanonana. Nela Ranefson. Nomarian'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina sy ny ministra ny kolotsaina sy ny serasera tamin'ny fametrahana vato fototra ny avoria na ny mozen'ny vakoka ny hainao manjery ny andro maneran-tany ho an'ny harem-bakoka ny hainao manjery izay nankalazaina androany ka eo amin'ny tokotanibe ny ORTM Anosy ny nametrahana izany. Misafidiana manokana izao toerana izao noho izy mifanila amin'ny ORTM noho ny televiziona malagasy sy ny radio Madagasikara niaina tantara maro teto amin'ny firenena. Dia niainan'ny akaso ny ORTM nisy ny nanararoatra, nisy ny nanimba, nisy ny nandroba ary dia lasa lavenina mihitsy aza ny apahany ity ORTM ity. Fa androany kosa dia tonga etsika minakavy anamarika tantara vaovao ary tonga eto amin'ity toerana ity itsika anarina, anangana ary indrindra anorina foto-drafitrasa lehibe sy goavana. Raha misy ny teny afaka lazaina androany dia tsotra. Ohatran'ny zavatra rehetrarehetra ihany, ohatran'ny fiainana rehetrarehetra ihany, misy ny mangidy, misy ny mana, misy ny manimba, misy ny manamboatra, misy ny mandrokana, dia misy ny manangana. Fa raha ny lazaiko androany dia divy izay ny setroka sy ny andro malika izay nandraoana teto amin'ity toerana ity. Nambaran'ny filoham-pirenena nandritra izany fa tsy tokony atao fitaovana ampiadiana ny malagasy ny hainao manjery fa anabeazana. Satria dia manana ny anjara asa lehibe eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiainam-pirenena
ny fampalalana-baovao sy ny anao manjery izay mapita ary tokony mapita ny vaovao mila fantatry ny vahoaka eto amin'ny firenena sy any ampitan-dranomasina. Adidin'ny hainao manjery sy ny mpanao gazety ny manao ny fanentanana ho an'ny vahoaka indrindra amin'ny fanabeazana mba ananana olo-pirenena vanina ka ampiova ny toe-tsainy ny tsirairay avy mba anazy sy avy ny sotoavana malagasy fa indrindrindrindra ny ampiroborobo ny amelona ny fitiavan-tanindrazana. Ity no toerana fampiratiana vakoka hainao manjery miavaka eto Madagasikara ka ho ampiratiana ao anatin'ny mozika ny fitaovana fahizay miaraka amin'ny fampisehoana ireo horonan-tsary sy ny horonan-peo mirakitra ny tantaran'ny firenena. Atsangana tsy ho ela ny studio anaovana fampisehoana eo amin'ny televiziona malagasy ho amin'ny fanomezan-danja ny kolotsaina sy ny fampiroboroboana ny serasera ihany koa. Mahazaka mpijery 700 ny avoria ary azo anatanterahana ireo karazana seho lehibe manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Fa amin'ny alalan'ny fifandraisan'ny fitsarana malagasy sy ny fitsarana ny ivelany no ahafahana mamoaka didy fampisamborana ho an'ireo voaheloka ka tokony ampidirina ponja saingy tafatsoaka ny ivelan'i Madagasikara. Mety afara amin'ny falaniny sazy kosa ny tsy fandraisana fepetra mifanaraka amin'izay mandritra ny fotoana tsy maheto an-toerana ireo voakasika raha ny fanazavan'ny pahalalana. Fanadediana Viatrany. Mizara roa no azo atao ahafahana misambotra olona voaheloka ka tafatsoaka ny ivelany araka ny fanazavan'ny pahalalana. Miankina amin'ilay hoe misy fifanarahana ara-pitsarana ifanaovan'ny firenena malagasy amin'izay firenena izay heverina hoe nandehanan'ilay olona nandeha nitsoaka nakany ivelany. Io zany ilay hoe coopération judiciaire. Dia io moa fanatanterana anazy misy ministère fitsarana malagasy zany izay miandraikitra ny pitsipitsy ny fombafomba zany amin'ny fomba hoentina manatanteraka an'ilay didy fampisamborana mba angalana an'ilay olona zany any amin'ilay firenena izay misy an'ilay misy azy le nitsoaka io zany. Raha ohatra indray zany tsy misy le fifanarahana zay coopération judiciaire zay dia misy koa ny resaka ohatran'ny hoe possibilité fahafahana zany amin'ny resaka diplomatie. Iny zany dia tena hoe fifanarahan'ny firenena roa toty ao anatiny le resaka ara-diplomatique raha zay ny ohatran'ny hoe ilazana azy dia zay fomba natanterahana zareo ny fifanarahana eo amin'ilay famerenana ny olona makaty amin'ny firenena malagasy. Kasika ireo olona nanana toerana ambony teto amin'ny firenena izay tokony hanefa ny saziny saingy tafatsoaka ny ivelan'i Madagasikara. Hatreto tsy mbola misy mazava ny fampiarana ireo fepetra ireo. Mety ho tonga amin'ny tsy fampiarana tanteraka ilay sazy anefa no miatra raha ohatra ka tapitra ny feim-potoana voalazan'ny didim-pitsarana iaran'izay. Le validité an'ilay sazy zany io zany arakarak'ilay hoe firy-taona moa zany ilay sazy mahazo amin'ilay olona. Raha ohatra zany misy le didy fampisamborana dia io moa zany validité an'izy na ny feim-potoana zany heverina hoe mampanakery an'ilay didy dia hoe tapitra amin'ny fiafaran'ilay manakery an'ilay didy zay ny voalohany. Dia misy ihany koa le hoe tapitra ilay le sazy. Io zany le hoe expiration an'ilay peine infligée zay ny fomba filazana azy moa. Dia misy ihany koa zany le hoe raha ohatra le olona hoe détenu zany hoe fa en détention préventive aloha dia misy ny expiration na durée na détention préventive. Dia amin'izay fotoan'izay zany rehefa tapitra moa le sazy dia tapitra le sazy. Le durée le mampanakery an'ilay sazy io resantsika io ohatra zany hoe herintaona dia tapitra le herintaona dia tapitra zany le sazy. Tato anatin'ny taonany fanesy maro ireo olona ny tanandraikitra ambony teto amin'ny firenena niara-ny didy izay tokony hidiran'izy ireo an-tranomaizina saingy tafatsoaka Madagasikara ny ampahany betsaka tamin'izy ireo. Andrasana manoloana izany ny fepetra mety ho raisy ny fitsarana malagasy ho an'ny tranga tahaka izay. Vaovao hafa kosa indray miompana amin'ny mety ho voka-dratsy ny fihinanana henan-kisoa ny henomby. Mandina ny iray alina anatin'ny iray volana ny omby sy kisoa vonoina eny amin'ny abatoara efatra eto Antananarivo.
Maro amin'ny mpiompo no mamono mivantana izany indrindra ny kisoa ary mandefa izany eny anivon'ny toeram-pivarotan-kena. Zava-doza ny aretina mety ho azo avy amin'ny hena raha toa ka tsy ara-dalàna ny fikarakarana azy. Isan'ny miteraka voka-dratsy ohatra ny fampiasana ny fanabeazanaizana anatavezana ny kisoa. Fanadihadiana entiny Yves Richard. 7,770 omby, 4,770 kisoa. Izay nena nivoaka teny anivon'ny ro abatoara 4 teto andrenivohitra ny volana septambra. Lohalarana ny teny akadin-dratombo izay namonoana omby 4,530 ary kisoa 2,250. Manaraka ny teny apasika namonoana omby 3,710 ary kisoa 8,710. Mpiompo maro ankilany mamono mivantana indrindra ny kisoa ary mandefa ny entana eny anivon'ireo toeram-pivarotan-kena. Tsy misalasala mandray ny entana ny akamaroan'ny mpivarotra noho ny tombony azo mitaha amin'ny hena avy eny anivon'ny abatoara. Ao anatin'ny herinandro zany tena hoe indray mandeha arakaraka indraindray misy nefatra arakaraka le olona mandefa zany hoe latsaka kely fotsiny zany izy fa satria ianao mbola miataka hoe bozaka mbola ny zavatra minoana anazy dia latsaka kely hoe 200 na 300 le izy. 700 sy 1,000 ariary ny leva le mamono ambohatra ny tanànan'olona. Tsy indraindray rehefa vitsy zany ny kisoany dia izy ihany mamono anazy. Lahady izy mamono anazy dia ohatr'izay ihany anazy fa tsy indraindray koa fa misy an'io. Toriteneny ny tomba maso zao raha ejerijerena amin'ny 530 kilô mety hoe 10 metsy ny tenena vidiny. Tsy nandalo fitsarana araka izany ny akamaroan'ny hena amidin'ny tompony mivantana eny anivon'ny toeram-pamarotan-kena toy izao. Mampanahy ihany koa ny fomba ny karakaran'ireo mpiompo madinika azy, na izany tamin'ny fanarahana ny vaksiny isan'ny tokony na ny fomba nanatavizana ny kisoa. Isa mitera-doza amin'ny fahasalaman'olombelona ohatra ny fampiasana ny fanabeazanaizana fanaon'ny vehivavy amin'ny kisoa, atavizana, trano izay nahazo vahana ka anairana ny mpanjifa. Misy tokoa mpiompo sasany mbola manana an'izay fahazaran-dratsy izay manindrona fanabeazanaizana any amin'ny vehivavy any amin'ny kisoa hoe mampatafy anazy. Iny moa ohatra ny hoe fanabeazanaizana dia matetika tsy voahaja zany le fotoana andevonan'ny vatan'ny kisoa an'iny hormone iny fa misy hoe trondrominy an'izay fanabeazan'izay ray volana ohatra nefa ny atsika efa any amin'ny olombelona reny matetika atao isa 3 volana sy ohatran'izany izay mbola tsy voatena voamarina tsara dia mety hoe mbola voatahiry any amin'ilay biby ilay résidu-ana hormone izay zava-doza ho an'ny vehivavy mihinana anazy na ho an'ny lehilahy ihany koa azany. Eo indrindra no milaza ny manara-maso ny hena mitobaka eny an-tsena ny sampandraraparitra ny fiompiana saingy tsy mahasiaka an-tsena izy ireo raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Amin'ny famarotan-kena tsy ara-dalàna izay mahavoasazy ary azo andraisana fepetra avy hatrany toy ny fanagiazan'ireo hena kisoa misy voavary 100 kilao teny sotro farany tio. Fa tsy nohajain'ny tompony trano fa ny fampiatoana ny fanorenana trano tsy ara-dalàna izay nahafatesan'olona tetsy Anosizato Atsinanana. Araka ny hita nandritra ny fidinana ifotony ny tanterain'ny Ministera Fanajariana ny tany sy ny fananantany teny an-toerana androany. Minina noho ny asa izy ireo nateo aza ny fampitandremana. Iroso amin'ny fanakatonana tanteraka ity toerana ity araka izany ny tompon'andraikitra raha tsy misy ny fampanaran-dalàna ny fanorenana. Abraham Randriamanana. Miverina ankehitriny ny asa fanorenana ilay trano nirodana ka nahafatesan'olona tetsy Anosizato Atsinanana ny volana janoary lasa teo raha ny fidinana tampoka ny tanterain'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Ministera ny Fanajariana ny tany sy ny fananantany androany. Tsy manara-dalàna ary tsy mifanaraka amin'ny fapetranapetraka tao aorian'ny fanadihadiana natao mikasika ny antony nahatonga ny loza ny fitohizan'ny asa fanorenana. Manoloan'io, iroso ny dingana fanakatonana tanteraka ity toerana ity raha tsy misy ny fampanarahan-dalàna raha ny fanazavana. Raha mahita zany zao amin'izao fotoana izao fa mitohy ny asa. Io zany zao hitantsika io kolazina potra be io dia raha antsika mahita ito poteau vaovao ito izay tsy mbola régularisé akory. Io zao anankiray tazantsika ty trano be eto ambadika ety anisan'ny tsy manara-dalàna rehefa naheno faty olona teto dia tokony hanao ny régularisation fa ohatrany hoe mangingina mamingina dia tohizana foana ohatra nanaovana nytony trano be tony mangina dia io zany dia izy faty olona fanondrony ray ve eto zany dia makaiza le raharaha avy eo ka
tsy andrela ntsony zany zay fa hiditra amin'ny fepetra dia ny fanakatonana tanteraka nytony toerany tony tsy miandrelaka de fa zay ngamba no atao hoe sahazany zay olona akoatrany zay mety manaraka eo raha mbola miny ny tompony ka anoyany ny asa zay efa niteraka loza. Nanamafy ny fanentanana ny tompona ndraikitra mikasika ny fampanarahan-dalana ireo antota taratasy mialohan'ny hanorenana trano, isorohana ny fanasaziana sy ny fandraisana fepetra. Ankoatra izay, misy ny torolalana napetraka ho fanamorana ny fampanarahan-dalana ireo antota taratasy mialohan'ny fanorenana. Manatona ny tompona ndraikitra zay voakasika mba hijerevana sy anaovanareo ny zavatra tokony miditra ny amin'ny ara-dalàna fa tsy andrasina hiteraka faty olona tamin'ny teo loatra antony na andrasina hiditra ny sazy enjana dia avy eo ihany tsika ny menomenona fa ny régularisation atao zany dia ny ara-taratasy hoe azo atao ve ty asy ty sa tsy azo atao dia mila miainga ny fotony mihitsy zany dia mila fantatra zay raha azo régularisena ny dossier ka azo atao dia tsy midika akory zany hoe régularisation dia vita ny raharaha fa tsy maintsy miandry azy ny sazy izay amin'ny commune anankiray izy iasany. Tsy azo régularisena moa fa toerana tsy azo andrenana sady tsy azo totofana dia mazava ho azy fa misy ny sazy mifanaraka amin'izay dia tsy tokony hito tanteraka ny asa fa fanalana tanteraka n'izay infrastructure efa misy teo. Anasinaraka izany ny fitohizan'ny fepetra napetraka ho an'ireto trano misy roa tsy nahazo fahazon-dalana norona itsy anozy zato antsinanana ireto. Fataorian'ny nandaniany solombavam-bahoaka ny Hussein Abdallah ho solotenan'izy ireo eny anivon'ny Seny niandrandra fanatsarana ny fomba fiasan'ny voamieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny solombavam-bahoaka. Isan'izany ny lisam-pifidianana nahaberesaka teto amin'ny firenena nandritra ny fifidianana ny fandimby fanampanazavana avy hatrany. Zany hoe ny zavatra misy dia nisy moa ny atao hoe fianakianana maro nahita hoe fanamariana makasika ny fiasan'ny senia teo aloha. Ao anatin'izay zany matoa nisy zay zavatra zay dia tokony nisy ny fantsiana sy fanatsarana. Zay zany dia efa hita moa zany hoe iny aloha ny solotenan'ny antenimieram-pirenena zay azona iantoka fa hitondra fantsiana ary hitondra fanatsarana zany eo anivon'ny voamiera-mahaleo tena ny fifidianana io. Ohatra hoe maro ny olona tsy tafiditra tanatin'ny lisitry ny mpifidy reny zany misy ny anarana diso any anatin'ny lisitry ny mpifidy reny zavatra rehetrarehetra reny zany dia eritreretina hoe tokony asina fanovana zany sy fantsiana. Eo ihany koa ny fanaovany décentralisena ilay fahefan'ny voamiera mikasika ny fifidianana anisan'izany ohatra hoe mety anatsara n'ireny liste reny ny fisian'ny ratsamangaiky eo anivon'ny commune satria hatreto aloha dia mbola eo anivon'ny district ihany ny misy an'izay zany zavatra rehetrarehetra zany dia andrasana amin'ny voamiera-mahaleo tena zay hoarafitra atsoatsy. Izay ny mikasika an'izay fa tsy mitsaha-mitombo ny isan'ny zaza tsy ampy-taona ianjadiany herisetra eto Madagasikara. Isan'ny olana maro amin'ny ray aman-dreny no tsy mahafantatra ny atao hoe herisetra. Manoloana io, namafisy ny Ordre National des Psychologues eto Madagasikara ny fandraisana andraikitra izy ireo andraikitra fanadihadiana entin'ny onona saina. Tsy ampy ny ezaka amin'ny ady atao amin'ny herisetra mianjady amin'ny zaza tsy ampy-taona eto Madagasikara. Raha ny fanadihadiana natao momba izay ankizy 7 amin'ny 10 no hiara-ny herisetra amin'ny endriny maro samihafa eto amintsika. Vehivavy iray amin'ny 4 eo anelanelany 5 hatramin'ny 7 taona ihany koa no hiara-ny herisetra ara-batana. Ny herisetra mahazo ny zaza tsy ampy-taona izay nahitana fitombona nandritra ny fihiboana. Izy io dia nitombo be fantatsika zany atao anatin'ny periodin'ny pandemia Covid-19 tamin'ireny confinement ireny fantatsika rehetrarehetra zany ary etsakilany moa zany dia misy koa le herisetra ateraka ilay fihiboana any an-trano tsy inona amin'ny ankapobeny. Rehefa tsy mianatra ny zaza dia dikan'izay alefatsika miasa izy zany dia hita fa 700 ny zaza malagasy zany dia efa alefa eny amin'ny sehatry ny asa avokoa. Dia mikasika ny fanambadiana aloha loatra ny zaza izay mbola miteraka ihany koa areti-tsaina ho an'ireny zanatsika ireny dia hita fa zaza anankiroa amin'ny 5 dia fa ataontsika miditra amin'ny sehatr'indray fanambadiana izay. Isan'ny olana amin'ny ady amin'ny herisetra eto amintsika ny tsy fahafantarany maro anisa fa efa endrika herisetra no ataony amin'ny manodidina azy ho ny Front National ny Ordre des Psychologues. Misy ny herisetra ambava ohatra hoe ny fitenenana foana, ny fikikazana, ny fanatrehan'ny ankizy, ny adin'ny ray aman-dreny. Misy ny resaka hoe fikasia tanana
resaka kapoka tsongo fantatritsika tsara fa voararan'ny lalàna zany. Misy ny resaka hoe tsy firarahina, ohatra hoe tsy enona mihitsy le zaza, tsy omena sakafo na tsy karakaraina. Misy koa nefany ny herisetra zany ara-tsaina, ohatra hoe ny fandrahonana lavareny, ny fikitakitana, ohatra hoe ny filazana zavatra ray dia mandainga dia lasa zarana ao anatin'ny lainga. Tsy amin'ny fandraisana izay efa vo no ianteranay fa mampianatra koa izay ny any amin'ny fiarahamonina manao fampahafantarana ny olona zany hoe inona ny tokony atao, inona ny tokony arovana. No tanterahana androany teny anosy ny kongresy faharoa ny psikology eto amintsika raha ny fanazavana miisa 7 ankehitriny ireo mpikambana ao anatin'izay ordre national des psychologues de Madagasikara izay nivotra tamin'ity kongresy ity fa tsy ianona fotsiny amin'ny fandraisana ireo olona hiara-ny herisetra izy ireo fa andray anjara ihany koa amin'ny fisorohana ny herisetra. Fanotanterana androany teny amin'ny anteny meram-pirenena kosa ny asambomera mikasika ilay volavolan-dalàna anovana ny laharana misy ny vady eo amin'ny laharana fandovana. Raha io volavolan-dalàna io ezahana ho tafiditra amin'ny laharana fahatelo aorian'ny zanaka ny vady vehivavy raha amin'ny laharana fahavalo no misy azy araka ny lalàna amin'izao fotoana izao. Gaetan Andriatsilavo. Niroso tamin'ny asambomera andiniana ilay volavolan-dalàna izay natolotry ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany faharoa mahakasika ny fandovana ny ao anivon'ny anteny meram-pirenena androany. Amin'ny ankapobeny raha ny lalàna amin'izao fotoana mandova ny atsasaky ny fananan'ny mpivady ny vehivavy maty vady ka mananjanaka. Raha tsy miteraka izy roa, ny havan'ny lany mandova alohan'ny vadiny ka any amin'ny laharana fahavalo no misy ny vady raha tsy misy fanarahana vita talohan'ny nafatesan'ilay rangahy. Tahaka izao ny filaharana araka ny lalàna manan-kery eto amintsika. Voalohany ny zanaka, faharoa zafikely, fahatelo ny ray aman-dreny, fahaefatra ny mpiray tampo, fahadimy ny zanaky ny mpiray tampo, fahaenina ny mpiray tampo amin'ny ray aman-dreny, fahafito ny zanaky ny mpiray tampo amin'ny ray aman-dreny, ary eo amin'ny laharana fahavalo ny vady, laharana fahasivy kosa ny fanjakana. Izany ao tafiditra ao amin'ny laharana fahatelo aoren'ny zanaka ny vady vehivavy raha any amin'ny laharana fahavalo no misy azy araka ny lalàna amin'izao fotoana araka io volavolan-dalàna natolotry ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany faharoa io. Izany hoe voalohany ny zanaka, faharoa ny zafikely, fahatelo ny vady, fahaefatra ny ray aman-dreny, fahadimy ny mpiray tampo, fahaenina ny zanaky ny mpiray tampo, fahafito ny mpiray tampo amin'ny ray aman-dreny, fahavalo ny zanaky ny mpiray tampo amin'ny ray aman-dreny ary eo amin'ny laharana fahasivy ny fanjakana. Mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampahalalam-baovao tahaka ny mikasika ny fampiasana ny barled amin'ny fiarakodia sy eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka dokavatra aloha isika. Hitako ny lalana hoe akaiky io e, courage là e. Eo le siverna. Efa aloha oui. Eh ben, lavitra loatra efa maizina ny andro. Ao lesy ben. Tragno, mazava, misy jiro. Aty akoho daholo, angany lesa. Izy ireo. Mandroso aty mazava. Mazava be atao aminareo e. Normal zany fa iaho mampiasa mibanika ao amin'ny 600. Ao amin'ny 600, jiro antona roa, jiro tube roa, ary jiro misy détecteur de mouvement iray. Ary mbola misy fahitalavitra 32 poussage dia koa. Mbalika, mamiratra no aviko. Mety hitondra fiovana lehibe ny finiavana madinika. Asehoany fahaiza mikolokolo ao anatinao. Te hikolokolo sy hanatsara ny tokantrano. Humoro zany ankehitriny no ny ABC by Bricorama. Tsy izay ihany. Tongava ao amin'ny ABC Bricorama Lasity ny 20 Octobre hatramin'ny 9 Novembre 2024. Araroty ny fihenam-bidy tsy misy ohatr' zany. Entre l'expert et vous, une même passion.
mba hiarovana ny tontolo iainantsika ary io eny amin'ny toerana voatokana ho amin'izany ny fako. Mienatra midina dia fapolisan-jado paysan tany zanabola raha indrambola atao amin'ny Baobab Banque Madagascar sady maimaimpona ny sarany fikarakarana ary arotsy ary ireo tombotsoa marobe ahafahanao manatanteraka sy mampandroso ny vinanao voakasika avokoa ny sehatrasa rehetra ny fitaterana ny fahasalamana ny mpiasa birao ny fianarana ny varotra sy ny sehatra maro samihafa manatona ary ny maso-ivo Baobab Banque Madagascar fa aingana dia ivoaka ny volanao. Baobab Banque Madagascar. Banque et bien plus. Azafady kely ange tena tsy manofy ianareo ka azo atao tsara ny mametraka ny popin-drano sy kabone ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo olona manana fahasembanana sy vehivavy indrindra ireo bevoka ka tsy anjera na iosina anaty loto mankarary afaka hiasa sy hianatra ara-dalàna ianareo raha mifanaraka amin'ny filanareo marina ny fotodrafitrasy ry namana manana fahasembanana sy ianareo vehivavy takio ny zonareo isitraka rano fisotro madio kabonety mombana ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo ry manam-pahefana isan-tsokajiny andraikitrao ny mametraka paikady sy teti-bola ahafahan'ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy indrindra ireo bevoka isitraka rano fisotro madio kabonety mombana sy toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batany. Festival de l'écologie 2021 izay karakarain'ny CRADOI, ny RGDD ary ny FARM ny asabotsy 9 novambra 2024 eo amin'ny Palais de Sport Mahamasina. Ahitanao fampirantiana isan-karazany ary ahafantaranao ireo hetsika samihafa ahafahanao mandray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay horavahan'ireo mpanakanto maro. Festival de l'écologie ho an'ny zon'olombelona, ho an'ny rariny ara-toetrandro sy ara-tontolo iainana. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Tout est possible avec Dieu. Na reniny izy nandritra ny 5 amby 7 taona, zany hoe sofiny akavia tsy nandeha nandritra ny 5 amby 7 taona ary amintsika amin'ny teny zao nandreha ilay sofiny. Nanomboka tamin'ny taona 2013 zany izy dia tratran'ny AVC dia tsy afaka nandeha ny tongotra. Fitombavaka lehibe iarahanao amin'ny fiangonana evangelika Saigny etsy amin'ny Collégium Atsonjombe Analamahitsy. Ny asabotsy fatelopolo ny volana Octobre ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina mandritra ny tontolon'andro. Hitondra ny tenin'Andriamanitra sy hivavaka anao amin'izany dia ny lehilahin'Andriamanitra Bishop Patrick Andrianarivo. Iteny fotoana andraisanao sy ahitanao herin'Andriamanitra mahery vaika anovany fiainanao anasitrany ny aretinao anao fahagagana izay tsy takatry ny sainao. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao ianiderantsika amin'izany Pepe Saigny Jones Band. Tongava maro fa tsy afaka ny siovany fiainanao tsy mitory tsy misy provy izany. Profite à fond de ton univers. Profite au maximum de tes matchs préférés. Et sois parmi tes super-héros. Suis tes meilleures émissions. Pendant Halloween et les vacances de Toussaint, laisse-toi tenter. Du 20 au 31 octobre, le décodeur Canal+, avec son kit complet et le bouquet Évasion sont à seulement 60 000 arrières. Profite de tes meilleures chaînes Kids, Novelas, films et sport. En plus, l'installation est offerte. Alors, n'attends plus. Tavaverneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Voararany lalàna ny fifamoivoizana ny fampiasana ny barled sy ny pellicule fumée amin'ny fiara. Manomboka ny fitsiriana tampoka ataony avy eo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia. Esorina avy hatrany ireo fitaovana ireo raha misy ny fatratrarana rany fanazavana. Michela Ranartson.
Fiara miisa 430 no voatsirika fa mampiasa ny barleda nandritry ny fitsirihana tampoka nataon'ny avy eo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia etsy alarobia nanomboka ny 13 oktobra hatramin'ny 13 oktobra teo. Tsy azo ampiasaina amin'ny fiara ireny karazana jiro ireny raha ny fanazavana araka ny lalanan'ny fifamoivoizana misy eto amintsika. Ireo jiro barleda ireo dia tsara ny manamarika fa araky ny code de la route izay misy sy manakiry eto amin'ny tansy firenena dia tsy azo ampiasaina izy ireny. Raha ny jiro voalaza ny code de la route eto amintsika dia vitsivitsy ihany. Ao ny feu de croisement, ny feu de route, ny feu de position, ny feu de stationnement, ny feu de gabarit, ny feu de police ary ny feu de stop. Ireo jiro ihany ny voalaza sy voatondro ny lalàna ampiasaina. Ary raha misy ny fampiasana ireo jiro ankoatran'ireo dia tsy ara-dalàna izay. Ka ny fepetra raisy ny foibe fitsarana fiarakodia dia manaisitra an'ireny eo eo. Ankoatra ny jiro LED, nanamafy ihany koa ny avy eo anivon'ny foibe fitsarana fiara ny amin'ny tsy fahazona lalana ampiasa ny vitre fumée. Fiara 420 no tratrambola nampiasa izany antsokosoko. Code de la route eto amintsika dia mbola tsy mamaritra ny fampiasana azy ireny velively. Marina hoe misy ny olona voatokana afaka mampiasa azy fa ny antony tena mahasarotiny ny foibe fitsarana fiarakodia amin'ny fampiasana ireny jiro LED na pellicule ireny dia mba ho fandriam-pahalemana ao anatin'ny fifamoivoizana. Ny fampiasana jiro LED io dia anisan'ny antony anankiray mampiteraka ny lozam-pifamoivoizana indrindra amin'ny andro alina. Ary ny fitaratra matroka dia mba hiarovatsika amin'ny mety hoe etraketraka na herisetra amin'ny alalan'ireny kidina pine ireny dia mba ho hita sy ho fantatra hoe iza ny olona ao anatin'ny fiara. Izay ny tena antony mahatonga ny foibe fitsarana fiarakodia anala ireny zavatra tsy ara-dalàna ireny. Teo anelanelan'ny 13 oktobra hatramin'ny 13 oktobra, fiara miisa 772 no voatsirika teto Antananarivo. 70 amin'ireo ny tratra fa tsy nanantanteraka ny fitsirihana ara-teknika, 220 tsy nanao izany mihitsy, 420 voaterina ampidirina fourrière. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Nivoaka ny hariva teo ny lisitra ireo mpilalao handrafitra ny Barea Madagasikara amin'ny fionana amin'ny Benin sy Tanzania izay tafiditra ao anatin'ny fifanitsanana amin'ny Mondial 2022. Nisy mpilalao vaovao 4 anatin'izany izay nantsoina anaty tevin-daharana ny ekipa pirenena fanadihadiana entiny Onina Saina. Fantatra ny hariva teo taorian'ny fivoriana ampitain-davitra ny arahana tamin'ny mpanazatra Eric Rabesandratina sy ny mpanao gazety ary ireo ekipa teknika ny lisitry ny mpilalao andrafitra ny Barea ny Madagasikara hiatrika ny lalao iaonana amin'ny Benin sy Tanzania tafiditra ao anatin'ny dingan'ny fifanitsanana amin'ny Mondial 2024 izay hotontosaina any Qatar ao anatin'ny andro fahadimy sy fahaenina. Raha ampitahina tamin'ny lisitra teo aloha miisa 4 ireo anarana vaovao amin'ity andihany ity. Isany amin'izany ilay vodilaharana avy amin'ny JFC Solonantenaina Jules. Eo ihany koa ilay lohalaharana avy amin'ny CFFA Kolona Razafindranaivo. Isan'ny mpilalao vaovao ihany koa ny vodilaharana avy amin'ny Marinianina FC misy any Nomena Andriatina ary ny mpiandry Tsatobi ahitana ny Yannick Pandor avy amin'ny RC Lens. Ny ovahoto izao araka izany ny lisitry ny Barea amin'ny fionana roa izay ho tanterahina. Ireo mpiandry Tsatobi ahitana ny Melvin avy amin'ny Louan Ciseaux FC, Yannick avy amin'ny RC Lens ary Mathias avy amin'ny PSG. Ireo vodilaharana kosa indray ahitana ny Fabien Boyer avy amin'ny AS Excelsior, Mam Gervais avy amin'ny La Tamponaise, Metanir avy amin'ny Minnesota, Nomena avy amin'ny Marignane FC, Morel avy amin'ny FC Lorient, Papasy avy amin'ny Saint-Péroise ary Nain avy amin'ny JFC. Ireo mpilalao eo afovoan'ny kianja kosa indray ahitana ny Amada avy amin'ny Marquia, Lapoussin avy amin'ny Saint-Gilloise, Lalaine avy amin'ny CSDFC, Marco avy amin'ny SC Charleroi, eo ihany koa i Voave Paulin, Rayandra Velson avy amin'ny La Galaxie, Tsiry avy amin'ny Fossa Junior, Njiva sy Herbastin avy amin'ny Diri City FC. Ireo mpilalao mpanafika kosa indray ahitana ny Gladison avy amin'ny AS Excelsior, Kolon avy amin'ny CFFA, Fabrice avy amin'ny Saint-Denis FC, Hakim Abdallah ary Arnaud avy amin'ny Saint-Péroise. Tsy ivona ho tanterana ny alakamisy 12 novambra izao ny fionana eo amin'ny Benin Mpampiatrano sy Madagasikara izay ho tanterana any amin'ny Stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérikou. Ary ny 14 novambra kosa indray no andray ny Tanzania etsy amin'ny kianjan'ny Barea Mamasina isika. Eo amin'izay lafiny izay hatrany, tsy afaka ny andray anjara amin'ny Basketball Africa League atao any Dar es Salaam, Tanzania, nanomboka omaly ny Ascut
Antony olana amin'ny sidina amonjen'izy ireo ny fifaninanana hoy ny lehibe ny kloba androany. Zava-dehibe ho an'ny kloba malagasy anefa ny fandraisana anjara amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Yves Richard. Natafiditra anatin'ny kloba tokony faninana amin'ny basketball Africa League andiany faharoazany Ascut. Tsy afaka niazo any Tanzania atrika izany ihany koa ny tompon-dakany Madagasikara nitona 20 Tompon-dakany Madagasikara 20 ny Ascut Sokajy lehilahy première division. Noho izany dia izy ny solontenan'ny Madagasikara tokony nandray anjara tamin'ny championnat d'Afrique zany hoe balle basket African League izay ionan'ny Madagasikara, Tanzania, Sud-Soudan ary ny Éthiopie. Noho ny antony maro samihafa dia désiste ny Éthiopiana zany dia natao tany Tanzania le tournoi. Miomana mafy izay tao amin'ny Ascut, miomana mafy ary nisy nakarenfort mihitsy ary fa kosa tena resaka teknika, resaka vol, resaka fahatarany fahasokafan'ny abakabaktsika. Eo ihany koa ny tsy fisiany tsy nanana avion privé moa ny tenanay ary tsy natakatra an'izany koa zay. Ankoatra ny pitsopitso ny isan'ny tokony amin'ny fandanian'ny kloba mandritra andiany any Tanzania, olana goavana tsy nafahan'izy ireo namonjy ny fifaninanana ny resaka sidina hoy ny lehiben'ny kloba androany. Rehefa nisokatra ary ny frontièrantsika taty afara talohan'izany dia kompania anankiray ihany ny afaka makaty Madagasikara, zany hoe ny Air Mauritius, ny Air Austral, fa tsisy ny Air Kenya na Air Ethiopiana tsony zany na afaka nakaty na ahafahana raha ohatra ka mahery ny Ethiopiana zany na tonga teto zany ny Ethiopian Airlines dia manafahantsika sandany moramora kokoa ny makany Tanzania. Noho izay techniquement rehetrarehetra zay zany dia naka nanao réservation tamin'ny Air Mauritius, avy eo Maurice zany dia tsy maintsy avy eto Madagasikara dia tsy maintsy mandalo Maurice, avy eo Maurice dia nakany Dubai, dia avy eo Dubai zay vao makany Tanzania. Zany hoe lavitra be zany le izy tsy manana lavitra satria raha ohatra ka nisy Ethiopian Airlines afaka niditra teto amintsika dia avy eto Madagasikara dia tonga dia nakany Kenya, dia eo Kenya zany akaiky kokoa makany Dar es Salaam. Tao anatin'ny vondrona dia no nisy ny Ascut. Niaraka tamin'ny Madagasikara anatin'izay ny Cobra Sport avao Soudan Atsimbo, ny Hawassa City any Ethiopie ary farany Ulinzi Warrior ao Kenya. Nanomboka omaly ary farana ny 1 ny volana Octobre ny fifaninanana izay atao any Tanzania. Fa mihena tsikelikely ny tranga tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo renivohitra hoy ny teo anivon'ny tafika. Paikady nanamafisana ny famehezana izany ny firotsahana izy ireo an-tsehatra anampin'ny zandary sy ny polisy pirenena. Fanadihadiana entiny Nela Ranefson. Manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo, tsy maintsy nirotsaka an-tsehatra mamerina ny filaminana ny tafika malagasy, manampy ny zandarmeria pirenena sy ny polisy pirenena. Androany nitondra fanazavana mahakasika ny hetsika izay ataon'izy ireo any komandany fari-piarovana sy fandriam-pahalemana ikopa. Raha antsika niarana hita fa tao aorianan'le confinement tamin'ny valana retina zay azo lazaina hoe nitazomana ny olona tsy dia tena nandehandeha loatra. Dia vao mivazy zavatra zay dia niarana hitatsika fa nisy atao hoe trangana asana July na dotakely maromaro zay hitatsika fa nitrangandray. Teo anatrehan'izay nefa araky nefa natao taloha ny confinement dia nitohizana tao aorianan'izay ary tsy voatery tsy maintsy nakana fepetra misy angamana. Raha hitanareo reny zay nanaovana ataontsika hoe fidinana teny an-kianja misy nandamina vaovao indray ny nandraikitra nanandrifanay tao anatin'izay le tsy fandriam-pahalemana. Efa nahitana fiovana ny tsy fandriam-pahalemana amin'ireo toerana mafana eto Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana ireo olon-tsotra. Zao taloha aloha teto nisy dia mbola tsy tena nilamindamina fa hatramin'ny tena nisy endamaramila ireo zany efa manomboka arivariva izy nitonga eto efa na le fangaro poste ety ary efa somary niena le sitosito maheso le herisetra samihafa zany efa hatramin'ny sindamaramila ireo mivezivezy amin'ny takariva ety dia efa milamindamina aloha ny tanàna ety. Maramila zany mampilamin-tsaina ho anay vahoaka indrindra rehefa hariva, indrindra ho an'ireo pody hariva sy fiandrasana bisy amin'ny alina moa zany. Fa tamin'ny mbola tsy nisy ny miaramila manao patrouille amin'ny alina dia fitaitainana ho anay vahoaka
maro be koa reo mpanao asa ratsy a mpangaro posy a iarahantsika mahita moa zany rehetra zany a fa noho nisy a lay miaramila dia hita fa nisy fiovana sy fiantraikany a ho anay vahoaka aty zay mampiasa mody alina moa zany e. Misy hatrany ny fisafoana atao raha ny fanazavana ankehitriny misy ny fanatsarana napetraka amin'ny fanamafisana ny fandriampahalemana. Ka miteny zao manko ny rafitra vaovao am'izao tena mametraka mivantana ny fandraisana n'io resaka ataontsika hoe fiatrehana zavatra eny ankianjo io. Zay ny antony mampisy ny faritra fiarovana sy filaminana am'izao. Tsy manao izy afa-tsy ny fitrandrahana ny hoe paikady sy ny fiatrehana an'izay amin'ny fampiasana ny maramila ary raha tena dinana ary de mijery hoe inona ny tsitrangan'le zavatra. Tena zay zany ny zavatra atao. Mety teny le olo hoe vozotavinandro tsy vozotavinandro hatramin'izay ka hatramin'izao de misy foana io fa azadino fa sy nitaranantsika koa midadasika de manao zay tratra zany ary am'ireo toerana zay efa ataontsika hoe efa fantatry ny rehetrarehetra fa hitrangano matetika ny zavatra ohatrohatr'izay zany. Manamafy hatrany eny eo anivon'ny tafika fahailana ary zava-dehibe ny fiarah-miasa ny vahoaka ahafahana mamerina ny filaminana. Isan'ny manandanja indrindra amin'ny fanomezana lafim-baovao azo atao hiadiana amin'ny tsy fandriampahalemana sy ny ataon'ny olon-dratsy. Mampanano sarotra ny famerenana ny filaminana eto amintsika ny tsy fampiny fitaovana. Voatery mandeha tongotra ireo mpitandro ny filaminana raha toa ka misy antso maika eny amin'ny fiarahamonina. Zava-dehibe araka izany ny fampitaovana azy ireo tahaka ny natao teny Ambohibao Anteroka androany. Fanadihadiana entiny Nambiny Ravelo Arsan. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana eny anivon'ny fokontany, ny tsy fampiny fitaovana hoentina hiatrika izany no isan'ny olana ho an'ireo mpitandro ny filaminana. Miteraka fahatarana eo amin'ny fanatanterana ny asa, ny tsy fananan'izy ireo fitaterana. Ho aneto amin'ny brigady Anteroka, raha toa ka misy ny fisafoana ataon'ireo mpitandro ny filaminana eny amin'ny fokontany, voatery mandeha tongotra izy ireo. Fotoanany zany zao fisian'io fitaovana io anamora anakely zay temps d'intervention zay délai d'intervention zay satria ny ara malala fa na 10 minitra fotsiny ary amin'ny fanafiana de mety isy fiatraka ny goavana ka miezaka izahay hoe bon anina zay fotoana zay fa io nefa miankina koa amin'ny fotoana nanaovana ny alerte fa rehefa avisé atao zahay de moramora koa mbola tsy hoe misy dégâts na zavatra fa raha vao misy zavatra mampiahy fotsiny de tokony ifampiresaka. Ny téléphone ny poste chef de poste sy ny poste avancé efa naparitaka ihany eny amin'ny tompona ndraiky tresaka amin'ny fokotany. De io zany ny izany hoe ahoana ny anaovana ny hoe alerte atao afana mi-intervenir atao fa raha tara ny alerte nefa atao ny intervention de misy fahifoana. Raha ohatra ka atao ny alerte fa tara ny intervention misy fahifoana fa iazana zany zay roa zay zay andraikitra roa samihafa reo. Ray andraikitra le victime sy ny mpiarahamonina eny miavizy amin'ny gendarmerie fa ray andraikitra ny gendarmerie fa mifanadrify aminay izany de zay ny anentanana antsika hoe allo tsika tsiraray avy mba samy ifanentana fa antsika rehetrarehetra no mila miady amin'ny tsy fandriampahalemana. Eo anatrehan'izay tsy fampiny fitaovana hoentina miatrika ny fanatanterana ny andraikitra izay, nisy ny fanolorana fiara marika 4L ho azy ireo avy amin'ny olon-tsotra mba hoentina hiadiana amin'izay tsy fandriampahalemana izay. Ny fahitana sy ny fahatsapana ny ezaka ataon'ny zandary ao an-toerana hiaro ny vahoaka sy ny fananany no antony nahatonga io olona tsara sitrapo io hanolotra fitaovana ho azy ireo. Ireo zandary izay nampanantena fanao izay ho afany amin'ny adidy sy andraikitra na nirahana azy ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, niditra tamin'ny andro fahatelo ny fitokonana androany nataon'ireo mponina tao Khartoum any Soudan manohitra ny fanonganam-panjakana ny tanterahan'ny tafika tany an-toerana ny alatsinainy lasa teo. Miverina ny fanatanterana ny sidiny eo anivon'ny seranam-piaramanidina amin'ity tanàna ity. Ankilan'izay dia navototra ireo ny miaramila ny praiministra soudanais taorian'ny fitazomana azy nandritra ny fanonganam-panjakana. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Non au pouvoir militaire. Ny toy ny fidinana an-dalambe tanterahin'ireo mponina ao Khartoum manohitra ny fanonganam-panjakana ny Sultan Soudan alatsinainy lasa teo. Mitaka ny famerinana ny fitondrana sivily izy ireo ary miantso amin'ny fialan'ny fitondrana miaramila. 2 andro tao aorian'ny fanonganam-panjakana, ny toy ny hetsika samihafa na andro na alina ny tanterahin'ireo mponina toy ny fametrahana ny sakana amin'ireo lalana miditry ny tanàna. Na eo aza ny fahatapahan'ny fifandraisana amin'ny internet sy ny finday ny an-toerana. Maro tamin'ireo mponina no nanantanteraka ny fidinana an-dalambe
nisy nandritra izany ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana. Maherin'ny 4 ireo namony ainy nandritra izany raha toa ka ampolony ireo naratra. Nanamafy ny jeneraly Abdallah al-Bourhane ny amin'ny famotsorana ny praiminisitra Soudanais Abdallah Hamdok tao aorian'ny fanonganam-panjakana. Etsy ankilany manameloka ny hery famoretana ataon'ireo miaramila ary miantso amin'ny famerenana ny gouvernement civil ny Soudan ireo maso ivony samihafa ny antoerana. Soutiennent les manifestants et le retour d'un gouvernement civil. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa no nentsika namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankatrehany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.